dia mbola faly miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy ry havana. Ny tenin'Andriamanitra izay fampizarantsika eto androany dia mbola mikasika hatrany ny amin'ny fiavian'i Jesosy izay efa hita malaza dia malaza tokoa amin'izao fotoana izao fa tsy ho ela intsony. Androany izany dia misy karazan'olona anankiroa, ireo izay mandre ny tenin'Andriamanitra no andeha hojerevantsika. Voalohany amin'izany dia izao, ireo mandre ny teny kanefa very ihany rehefa tonga tokoa ilay fotoana. Noho ny antony dia satria tsy misy fiantraikany aminy ny fandrenesany an'izany tenin'Andriamanitra izany. Asa angamba no mety hoe tsy eritreretiny hoe avy amin'Andriamanitra ilay teny dia tsy rarahiny. Karazany faharoa, karazan'olona faharoa dia izao, ireo mandre ny tenin'Andriamanitra ka mino ary dia tena hoe mahita vokany amin'ny alalan'izany tenin'Andriamanitra izany. Tantara anankiray, tantaran'olona iray ao anatin'ny Baiboly no andeha isitonako ny saintsika. Ao anatin'izany dia tsy izy izany fa i Jeremia mpaminany. Mbola vao zazalahy latsaky ny 15 taona monja i Jeremia tamin'ny fotoana izay niantsoan'Andriamanitra azy. Dia eritrereto fa nandritra ny 70 taona izy nasain'Andriamanitra nitory foana ary nisy mpanjaka 5 zany nifandimby nitondra ny fanjakana tao anatin'ny fotoana naminan'iny Jeremia. Hoavy ny lozy mibeba miverena amin'Andriamanitra ianareo mialahy misampy. Izay no fitoriana nataon'i Jeremia nandritra n'izany 70 taona ngarangidina izany. Dia inona ny vokany hozy ianao? Fanenjehana, fampijaliana. Satria nahoana? Hozy ny olona efa ny mpanjaka farany izany izay nanatrika sy nahita maso izany faminaniana lavabe nataon'i Jeremia izany dia ilay mpanjaka antsoina hoe Zedekia. Satria tamin'izany fotoana izany dia efa niteny Jeremia fa ho avy ny mpanjakan'ny Babilôna ka handrava ity tanàna ity, ka dia Jehovah miteny aminareo hoe eno ny feony. Raha ohatra izany ka andeha eritreretintsika hoe tanteraka tamin'ity taona 420 ity ny faminaniana nataon'i Jeremia, dia eritrereto izany hoe raha nandritra ny 70 taona izy nitory an'izany foana dia efa nanomboka tany amin'ny 1984 zany i Jeremia nanomboka nitory an'ilay izy. Ary izay no nahatonga ny olona miteny hoe ohatran'ny efa lavany ilay rangahy fa efa reko inona mihitsy ny tena tanjon'ity ranamany ity. Dia andeha ho vakitsika arany manomboka amin'ny 1 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa afaka Jerosalema tamin'ny volana fahafolona tamin'ny taona fahasivy nanjakan'i Zedekia mpanjakan'i Joda no nahatongavan'i Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy ny miaramilany rehetra amely an'i Jerosalema ka nanao fahirano azy. Ary noho ny tonga tamin'ny andro fahasivy tamin'ny volana fahefatra tamin'ny taona faha 12 nanjakan'i Zedekia dia nisy voabanga ny tanàna. Dia niditra ny mpanapaka ny mpanjakan'ny Babilôna rehetra ka nipetraka teo amin'ny vavahady ampovoany. Fahefatra. Ary rehefa nahita ireo Zedekia mpanjakan'ny Joda sy ny miaramila rehetra dia nandositra izy ka lasa nandeha alina ny ala tao an-tanàna nahazo ny lalana makamin'ny sahan'ny mpanjaka tamin'ny vavahady eo anelanelany mandaloha, ary lasa nivoaka nakany amin'ny lalana makeny amin'ny tany izy. Fa ny miaramila ny Kaldiana nanenjika azy ka nahatratra azy any Zedekia teny amin'ny tany any Jeriko. Ary noho ny azony izy dia nentiny niakatra ho any amin'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla tao amin'ny tany Amata ka dia nitsarainy tao izy. Ary ny zanak'alahin'i Zedekia dia novonoiny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla teo Masondraina. Ary ny manakaja rehetra tamin'ny Joda koa dia novonoiny mpanjakan'ny Babilôna, ary nipotsiriny ny mason'i Zedekia ka nafatony tamin'ny gadra varahany izy hoentina any Babilôna. Ary nodorana ny Kaldiana tamin'ny afo ny tranon'ny mpanjaka sy ny tranon'ny vahoaka, ary ny mandany Jerosalema ny ravany. Izany ry havana no zavatra nanjo an'ireo olona izay tsy niaino ireo. Zavatra tena malasa saina sy mampieritreritra amin'ity tantara ity dia izao, fotoana kely fotsiny talohan'io mbola tsy nisy ninina ny tranga akoriny toriteny farany nataon'i Jeremia. Rehefa mitoriteny farany Jeremia dia rehan'ny mpanapaka, rehan'ireo lehibe mitondra ny firenena ireo izany toriteny izany dia nisamboriny Jeremia dia nazerany tao anatin'ny lavadrano feno fotaka andro aman'alina ny janona tao. Tao anatin'izay zany dia nisy olona kosa izay mba nare n'izay teny rehetra efa nataon'i Jeremia hatramin'izay. Dia taitra izy naheno hoe nazera tao anatin'io lavaka io Jeremia, dia lasa izy nandena nanatona ny mpanjaka dia niangavy taminy hoe ho faty ao Jeremia
raha velanao ao anatin'io lavaka io fa velao za mba handeha hamonjy azy. Dia lasa izy mitondra mahazaka zany dia nampiakariny avy tao anaty lavaka tao Jeremia mpaminany. Dia tamin'izay dia hozy izy Sedekia tamin'ny Jeremia hoe lasa ho anao hozy izy inona marina ny tena tenin'i Jehovah. Dia hoy Jeremia hoe dia tsy ho vonoinao ve za raha ohatra ka miteny aminao izay lazain'i Jehovah? Tsy ho hamono anao marina. Dia izao ny tenin'i Jeremia taminy hoe lazaiko aminao marina tokoa izy fa na dia ho lazaiko aminao aza ny tenin'Andriamanitra dia tsy hainao ianao akory. Ary dia izay tokoa ny zavatra nitranga. Ny vokany potika mainy tanàna. Afa-tsy olona vitsy izay mahantra 400 tanàna sisa no tsy novonoiny reto Babiloniana reto Nebokadnezara sy ny miaramilany. Ary anisan'izay tsy novonoiny Jeremia mpaminany, anisan'izay tsy novonoiny Ebed-Meleka ilay namonjy an'ilay mpaminany. Ary dia tonga tamin'ny Ebed-Meleka ny tenin'i Jehovah avy tamin'ny Jeremia mpaminany. Izao no lazain'i Jehovah, tompon'ny maro Andriamanitry ny Israely: indro toviko amin'ity tanàna ity ny teniko hatonga loza fa tsy soa ary ho tanteraka eo masonao zany amin'izany andro zany. Nefa hovonjeko amin'izany andro zany ianao hoy Jehovah, fa tsy mba ho atolotra eo an-tanan'ny olona izay atahoranao, fa hovonjeko tokoa ianao ka tsy ho lafitsabatra. Eny, ny ainao no babinao satria efa natoky ahy ianao. Ry havana malala, ho avy Jesosy ho avy ny loza na dia ataon'ny olona hoe efa reko zany, efa impiry zany, tsy maintsy ho tanteraka ny tenin'Andriamanitra ry havana. Fa ny olona kosa izay niny tahaka ny Ebed-Meleka, izay niandany tamin'ny mpaminany, izay niandany tamin'ny filazany tsara, izay nanao izay ho afany mba hifanampy sy hifamonjy amin'ny Jeremia mpaminany, dia men'Andriamanitra teny mamy hamonjy anao tokoa na ho avy aza ny loza, na ho avy aza ny fandringanana, na ho avy aza ny fahafatesana, ianao kosa ho afotako ianao, ho afotako ny ainao, tsy hatra aminao zany. Tena ny ho tanteraka amintsika rehetra zany amin'izao fiandrasantsika ny fiavian'ny tompo izao. Mahireza ry havana fa ny tompontsika tsy mba mahafoy na mahasaraka antsika. Dia izay indray ny androany ry havana dia zarao amin'ny manodidina anao izao tenin'Andriamanitra izao mba hamonjen'Andriamanitra azy koa, ary dia manome fotoana indray aho amin'ny manaraka raha mbola sitrapon'Andriamanitra dia tahin'i Jesosy tompoko.